manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasantsika rehetra tompoko. Manao ny fiadanan'ny tompo ho antsika mianakavy atao anatin'ity tokantrano ity indray tompoko, na eto Madagasikara ianao na ty ampitan-dranomasina, na maheno koa amin'ny onjam-peo sy ny fitaovan-tserasera maro isan-karazany dia miarabanao zay. Miarabanao koa ny tenako pasteur. Manona ny fiadanan'ny tomponao pasteur Tovinarivo Tremarivony dia ampifaliana no iaona antsika mianakavy indray atao anatin'ity fandarana ity andray fampianarana andray androany tompoko. Iva ny ilaina rakotaro velo no mandray feo sy mandray ny sary ihany koa amin'izao fotoana izao. Mialohan'ny dirantsika ato amin'ny Samuel voalohany toko faraky ambin'ny folo dia manasan'olo zany ny tenako iaraka ivavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra ray eo, misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy mbola afaka nanambara ny teninao ndray, hianatra ny baiboly, hianatra ny sitraponao araka amin'ny tenin'ny soratra masina, fa tsy tsara tokoa raha tsy manam-pahalalana ny fanahy. Noho izany dia mangataka ao tompo mba nomezanao fisokafanao anatin'ny saina sy fahalalana ary indrindrandrindra fahatakarana ny amin'ny teninao. Tsy lany amamina ny teninao tompo, fa mitondra famonjena, mitondra fampaherezana, fanasitranana. Ary Davida Mpanjaka dia nanana ny fahatsapana manao hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao Jehovah o. Koa zany teninao zany dia lampy anankiray na fanilo anankiray hanazavany lalan'ireto mpijery sy mpiaino reto. Raha toka misy olona atao anatin'ny tokantrano ity tompo ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao, amin'ny anaran'i Jesosy no ametrahako ny tanako amin'reto olonreto manasitrany ianao, afaka reto olonreto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Sitrany ianao izay marary amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo karazana aretina ao anatin'ny fo, fahavesarana, ratra lalina ny anatin'ny fo any, toepo tsy mahay mamela heloka, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Sitrany ty olo ty amin'ny anaran'i Jesosy sao dia zao, afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra indrindra tompo, misaotra fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Samuel voalohany toko faraky ambin'ny folo no vakiko aloha. Raha toka mitondra baiboly ianao dia iaraka mamaky tsika. Ny nandresen'ny Saoly ny Amonita sy nanavaozana ny fanjakana, ary nahasy Amonita niakatra ka nitoby tandrifin'ny Jabesy Gileada, dia hoy ny mponina rehetra tao Jabesy tamin'ny asy. Manao ny fanekena aminay dia hanompo anao zahay, fa hoy na asy Amonita, izao no anaovako fanekena aminareo, ho pitsirina ny masonareo kavanana rehetra ka ataoko fandatsana ny Israely rehetra zany. Fa hoy ny lolon'ny Jabesy taminy, omeo andro avy izay mba handrahanay olona ho any amin'ny faritanin'ny Israely rehetra, ka raha tahiny tsy misy olona hamonjy anay dia hivoaka anatony anao zahay. Dia tonga tany Gibean'ny Saoly nihiraka ka nanambarany teniny teo anatrehany vahoaka, dia nanandratra ny feon'ny vahoaka rehetra ka nitomany. Ary indry Saoly tonga nandronga ny omby vavy avy tany, ny omby avy tany antsaha,
ka nanao hoe inona izato nanjony olona mitomany izy ary nambarany azy ny tenim-pony natao jabesy dia nilatsaka tamin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra ka nyrehetra mafy ny fahatezeran'ny Saoly raha nandrezany teny zany dia naka-omby roa izy ka norasainy ireo dia nampitoray nihiraka ho any amin'ny faritany Israely rehetra ka nataony hoe na iza mivoaka anaraka ny Saoly sy Samuela na iza tsy mivoaka tsy mivoaka anaraka ny Saoly sy Samuela dia tahaka ireny no anaovana ny ombony dia nahazo ny olona ny fahatahorana Jehovah ka nivoaka toy ny olona iray ihany izy ary nandamina azy tany Bezeka izy dia 3 hetsy no isan'ny zanak'Israely ary 3 alina no isan'ny lehilahy amin'ny Joda ary hoy izy tamin'ny hiraka izay tonga teo izao no lazainareo amin'ny mponina ao Jabesy Gileada raha ampitso ilay efa mafapaniny dia isy famonjena ho anareo dia tonga ny hiraka ka nanambara izany tamin'ny mponina tao Jabesy ka dia faly ireo ary hoy ny mponina tao Jabesy raha ampitso no ivoanay hoeny aminareo dia hataonareo aminay izy rehetra asitrakareo ary noho ny maraina dia nozarain'ny Saoly hotely tokony olona ka tonga teo amin'ny toby tamin'ny fiambenana maraina izy ary namely ny Amonita mandra-pahapafana ny andro koa izay sisa dia nielipatrana ka tsy nisy olona tafaraka na dia hatramin'ny 2 aza ary hoy vahoaka tamin'ny Samuela iza moa nanao hoe Saoly va no anjaka aminay atoloha reny olondray nataonay maty fa hoy Saoly tsisy olona atao maty anio fa androany nanaovan'i Jehovah famonjena teo amin'ny Israely ary hoy Samuela tamin'ny vahoaka andeha isika ka ny Gilgala navao ny fanjakana any dia lasa ny vahoaka nakany Gilgala ary tany Gilgala no nananganany an'ny Saoly mpanjaka teo anatrehan'i Jehovah ary tany no nanaterany fanatom-pihavanana teo anatrehan'i Jehovah dia nifaly indrindra teo Saoly mba amin'ny lehilahy rehetra amin'ny Israely pasteur Hertina ya zava-dehibe zay pasteur tova araky ny efa miverimberitsika eto foana moa zany pasteur dia tsy hoe mampianatra fotsiny zany ny atao eto hoe le zany tsy hoe mampianatra fotsiny tsika dia mitabataba eto fotsiny tsika amin'ny rahalahy dia mampianatra tantara dia ohatran'ireny histoire sy géographie reny tsy ohatran'ireny zany le izy hoe ny tantara fa mandray lesona mihitsy zany tsika ny amin'ny fiainana ny amin'ny zavatra misy eo amin'ny fiainana amin'izao andro iainantsika izao satria ny baiboly pasteur tsy tara zany mihitsy zay zany mampiavaka ny baiboly pasteur atovo tsy mitovy amin'ny boky rehetrarehetra izy io fa boky izay milaza ny lasa milaza ny androany ary mbola milaza ny hoavy efa minarivorivo taona ny maro nanoratana ny tony tantara tony tony tantara tony pasteur efa tany amin'ny 9 taona lasa tany hoany fa ny mahavarino tsy mety voafafa mihitsy ary mahazo akana lesona tanteraka mihitsy ny zavatra zay voalaza atao anatin'ny itony tantara itony eto dia miresaka ady izay nifanaovan'ny Amonita sy ny zanak'Israely rafitinina tamin'ny andron'ny Saoly ary io no anisan'ny ady voalohany izay natrehan'ny Saoly pasteur tovy tamin'izany fotoana izany ady raha voalasa mpanjaka i Saoly dia nanatrika ady io no zavatra mahavarina amin'ity fanompoana ny tompo ity pasteur tovy miaraka amin'i Jesosy ianao dia misy fahasambarana misy fiadanana misy filaminana misy fitsaharana misy fitahina misy fanasitranana misy fiarovana nefa tsy ilaozana ady any koa fanompoana zay dia tady dio zay mila takatry ny mpivavaka fa be da be manko pasteur ny mieritritra hoe raha vo nanolo tena ho an'i Jesosy raha vo nivavaka raha vo lasa mpanompon'Andriamanitra dia lasa lay mpanahy eritritra tsy tokony andalo ady zany tsy tokony andalo olana zany fa na dia Jesosy aza pasteur ary io plus ianao mafana foa fanompoana ny tompo hoe miroso lalindala ianao fanompoana ny tompo dia miakatra arak'izay koa ny adinao raha mijery ny tantaran'i Jesosy ianao zao pasteur teopolo taona izy
no nanomboka nanao ny asan'Andriamanitra 3 taona nandray ministera azonao tsy voasoratra ao anaty baiboly mihitsy ao amin'ny Matthieu, Marc, Luc, John tsy voasoratra ao mihitsy ny tantaran'i Jesosy izy 3 taona nidina izy tany amin'ny 5 taona ny 20 taona tsy voasoratra ao zany ary Jesosy tao anatin'ny 3 taona tsy nisy olona niady taminy tsy nandalo ady tsy nandalo olana tsy nandalo zavatra sarotra tsy voasoratra anaty baiboly fa izy nanomboka andray ny ministerany am'izay na ny asan'Andriamanitra ny fatianina 7 alina izy 7 alina nanomboka teo niady tonga ny mena rana tonga Satana am'izay na ny miazy ny fakapanahy raha zanak'Andriamanitra ianao teny tonga mofo reto vato reto Jesosy zao nanomboka tonga niady de nanomboka teo raha jererinao Jesosy nanao fagagana na nasitrina amin'ny marary na paheritra ny jamba na mpitony tafio-drivotra na moky olona tsomby 10,000 nanovany rano tonga odivay na nangana ny Lazarosy tamin'ny maty fa imbeda be koa Jesosy nefa saika ny samborin'olona vonono imbeda be koa Jesosy nefa saika ny toran'olona vato nenjea ny fariseo sy ny mpanora-dalàna akoatran'le izy efa nomboana tamin'ny hazo fijaliana iny de efa mibetsaka izy nitratrana fanenjehana ny tiako tenenina zany pasteur de zao tsy hoe rehefa lasa nivavaka ianao de tsisy mpanenjika tsy hoe rehefa lasa mivavaka ianao na lasa janak'Andriamanitra de tsy andalo ady tsy andalo olana diso zany fivavahana zany tsy misy an'izany atao anaty baiboly fa possible ianao andalo ady fa tsy possible ianao resy mandrakizay ireo zany pasteur raha mbola eto ambonin'ny tany anao ka manaraka an' Jesosy de ny fahasambarana nomeny Jesosy anao voalohany fiadanana filaminana fahasoavana fahagagana fanasitranana nefa ao anatin'izay koa de mifanenjehana ady fahavalo nefa zavatra mahafinaritra de zao ihany pasteur ny olona raha vao metehatra amin'Andriamanitra tsy resy mandrakizay zany raha mandalo ady i Saoly raha vao lasa mpanjaka izy de nanomboka teo am'izay izy nanomboka niasika ady voalohany vao nanomboka lasa mpanjaka izy de nanomboka nanasika ady fa izao no nafinaritra ny voalazan'ny baiboly eto amin'ny eo amin'ny ndenin'ny fahenina ozy izy de nilatsaka tamin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra ka nirehetra mafy ny fahatezeran'ny Saoly raha nandray izany teny zany izy rehefa hiatsika an'le ady Saoly de ozy mivolazan'ny baiboly eto hoe nilatsaka tamin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra nilatsaka tamin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra midikana zay de zao raha tao anatin'ny ady zany Saoly pasteur atovy nitangorona ireo le miaramila ny Amonita nitangorona rehefa avalon'ireo fa saingy izao teo ihany ny miaramila ny Saoly ny isa miaramila fa natonga ny Saoly nandresy pasteur de le fanan'Andriamanitra nilatsaka tao anaty ireo nanaprofo hoe i Saoly zany tsy niady rery tsy niady niakina tamin'ny miaramila izy hoe za manana miaramila be da be tsy maintsy mandretsy za manana fitaovam-piadiana tsy maintsy mandretsy za manana fitaovan'otrao tsy maintsy mandretsy non ny zavatra ny ateran'ny Saoly de hoe nilatsaka tao amin'ny fanan'Andriamanitra ary zany pasteur ny mampiavaka ny tena mpivavaka ny mampiavaka ny mpivavaka mety misy fotoana ianao amin'ny fanomponan'ny tompo mandalo ady fa ny mampiavaka ny mpivavaka pasteur tovy de zao tsy mitovy amin'ny olona rehetra anao raha mandalo ady tsy mitovy amin'ny olona rehetra hoe ny diplôma fotsiny fahalalana olona fotsiny eritsery fotsiny fa ny tena mahafa ny olona zanak'Andriamanitra rehefa mandalo ady pasteur tovy de manana ny fanan'Andriamanitra ho aminy manana ny fanan'Andriamanitra ho aminy manana ny fanan'Andriamanitra ho aminy ary zay no natonga ny Saoly mpanjaka andresy tsy ilay miaisa miaramilany fa le Andriamanitra nomba azo mihitsy pasteur tovy zay no paherezina ireo mpivavaka ianao zany aza manamelo tena hoe fa maninona ny mandalo ady maninona ny misy mpanenjika io arakaraky ny andro soanao pasteur tovy andro soanao fanomponan'Andriamanitra miamiditra lalina ianao fanomponan'ny tompo de miamiditra lalina koa ny fahavalonao raha mbola mangatsitsika ny olona ny fanomponan'ny tompo de mangatsitsika koa ny fahavalony pasteur fa arakaraky ny ekaranao ny degré spirituel anao niveau spirituel anao no mahatonga ny fahavalona ny devolona Satana mitomby ihany koa manafika anao mila takatra zany zavatra zany pasteur Tovo
ary mila voarain'ny olona izany fampianarana izany. Zay mihitsy le izy pasteur raha iverenantsika kely ny toko fahasivy sy ny toko fahafolo a dia ny fomba namonjen'Andriamanitra ny Saoly sy nanosorana azy ho tonga mpanjaka. Nisy zavatra nytenenin'ny soratra masina zay nivakina teto tamin'ny lesitsika omaly hoe ary latsaka ao aminao ny fanahin'i Jehova dia ho tonga olona vaovao ianao ary ataovy zay azony tananao atao fa mombanao Andriamanitra. Zavatra roloa zany a no mahatonga ny olona anankiray omban'Andriamanitra dia izy voaova olom-baovao nateraka indray hotsika sy manana ny fanahy masin'Andriamanitra. Rehefa ireo zavatra anankiroa ireo nitafidina na mitoetra ao anatina mpanompon'Andriamanitra anankiray na mpino na pastera niny na toerana misy azy ny fiovam-po sy ny fanahy masina dia afaka hoentiny mandresy amin'ny fiainany ray manontolo zay zavatra zay. Matoa zany misy mpanompon'Andriamanitra na misy mpino ohatra ny toresy, ohatra ny tokivy, ohatra ny tafalatsaka ao anatina fanahina lalina dia mampiay ihany ny zavatra mitranga hoe sao de tsy eo le fiovam-po ary sao de tsy eo le fahafianao ny fanahy masina. Zay zavatra anankiray zay. Ny fanahy masin'Andriamanitra rehefa nirotsaka dia zao zavatra mitranga ihany koa teto pasteur, tsy hoe nirotsaka ny fanahy masina araka nyteninao teo dia hoe namindamina ny fiainan'ny Saoly na nilaza Andriamanitra hoe ombanao dia nilamindamina teo izy fa azadonoina fa voananomboka ny asan'ny Saoly taorianan'ilay ositra no raisina lay ositra mahampanjaka azy sy ny ositra anankiroa ny ositra ataon'ny Saoly dia ositra mahampanjaka sy ny ositra mahampaminany dia vo midina tao aminy reo ositra mahampaminany sy ny onction royale io dia miatrikady mama izy teto ary tonga dia nitsena ny Amonita izy teto. Ny Amonita no nitsena azy ary ireto mponina tao Jabes Gileady reto zany hoe fianakavian'ny Saoly ihany izy ireo dia saika aminao fanekena tamin'ny ity nahasy mpanjakan'ny Amonita ity zay no heverina hoe zavatra ratsy be mihitsy le izy. Ny fanan'Andriamanitra tao amin'ny Saoly moa dia tsy nanaiky an'izay fanekena izay, tsy nanaiky an'izay fanekena natao tamin'reto Amonita ireto zay ary nahatezitra ny Saoly mihitsy io fanekena saika natao io zany. Eo zany ry havana no tia nampitaina antsika ny hoe mahagaga tokoa pasteur fa isaky manao dingana amin'ny fanomponan'Andriamanitra dia misy ositra raisina. Ohatra hoe nateraka indray le olona ka natao batisa dia tsy hoe ny batisa ny fiafarany ny fanomponan'Andriamanitra, tsy ny batisina ny tanjona farany marina fa ny baiboly dia miteny manao hoe zay misy atao batisa no vonjena fa tadidio fahawarinan'ny batisa dia misy fiainana tsara lavitra kanefa misy ady ngezabe ihany koa. Dia tahaka izany rehefa nosorana ny olona anankiray ohatra hoe tonga mpiandry, tonga mpanompon'Andriamanitra, tonga mpanao délivrance na asana evangelista na tsy haiko hoe ino ny famezam-pahasoavana ao aminy dia misy ady foana zany isaky ny dingana amin'ny asan'Andriamanitra anankiray alohan'ny nitombon'ilay ositra ao anatin'ny olona dia misy ady atrehana foana le izy pasteur ary arakaraky ny andresana ny ady mampitombo an'ilay ositra, mampitombo an'ilay fahasoavan'Andriamanitra ao anatin'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray. Raha ohatra ka iverenantsika kely ny tantaran'i Davida zay hoanarantsika tsy hoena amin'ny Samuel voalohany toko fahenina amby sy ny toko fahavita amby folo dia nipetraka ho mpiandrony foana Davida na dia nandresin'ny liona azy raha tsy teo Goliata. Asofa teo Goliata, ny fisiny Goliata dia lalana anankiray zay nisorotany Davida teo amin'ny avoavo ambonimbony kokoa. Izany hoe vao maika nitombony ilay ositra tao aminy ary tamin'ny alalan'iny nanosorany Samuel mpanjaka tao anatin'izay nanositra azy Samuel mpanjaka lay ositra tao anatiny. Taty aoriana lay ositra niraisiny tamin'ny Samuel dia ositra mahampanjaka fotsiny fa tsisy ninina tranga fa tao aorianan'izay izy dia nandray lay ositra fanoroany ray dia nanjaka tao Hebrona ao zay mitenin'Andriamanitra 7 taona nanjakany tao Hebrona fa nandresina izy tao Hebrona misy ady mangotraka be mihitsy tao
fiaretana tamin'ny fanenjehana nataon'ny Saoly. Da rehefa maty Saoly dia ny zanaky Saoly mbola nanentsika azy. Nanentsika azy zany ry Abnera zany, nanentsika azy daholo reo olona matanjaka rehetrarehetra. Ka zao zatra nahagaga ny tombony le ositra farany nanenika ny zanak'Israely ray manontolo ny fanjakan'ny Davida mpanjaka tamin'izao fotoana zany. Zay le teneny kosa hoe isaky ny misy dingana anankiray, isaky ny misy ady anankiray dia misy fanosorana ataon'Andriamanitra, misy fanosorana ataon'Andriamanitra. Ary izay fanosorana ataon'Andriamanitra zay ny fomba amatarana fa voaositra Andriamanitra liona dia ho anatin'ny ady foana. Ary isaky ny misy ady dia misy fandresena, misy voninahitra Andriamanitra, misy fisondrotana. Raha ohatra hoe hoaritsika amin'ny miaramila dia ohatra hoe misy fisondrotana gradana miaramila foana, misy fisondrotana klasy foana. Ary zay no anisany mitestena n'ilay ositra tao anatin'ny Saoly teto. Zany hoe vao nandray an'ilay ositra avy tamin'ny Samuel ilay Saoly dia nitsanay ty Amonita ity. Ary zavatra nafilatra tamin'ny toepolo Saoly aloha zany teto pastera, dia sary-piaro tamin'ilay ositra tao anatiny izy. Ary sary-piarony tamin'ny fitiavana andreo zanak'Israely manontolo reo dia notahin'Andriamanitra manokana izy atreto amin'ity toko farakely folo ty aloha. Marina be zay zavatra tenena zay pasteur. Ny fiasan'Andriamanitra zany tena zay teninao zay mihintsy tena zay fampianareo hoe rehefa anomboka anangana anao Andriamanitra hiakatra amina toerana ambonimbony dia ampandaloviny ady ianao aloha, ampandaloviny ady ianao aloha. Rehefa isy olona tiano akarina ambonimbony dia ampandaloviny ady indray aloha. Ary zay mihitsy ny lalàna ny Baiboly ray manontolo teto zao raha mijery an'ity tantarany Saoly mpanjaka ity tsika pasteur Tovy, dia i Saoly nisy olona nanaiky azy ho mpanjaka, fa nisy olona tsy nanaiky azy ho mpanjaka. Vakitsika eny amin'ny 1:12 ary 1:12 ary hoy ny vahoaka tamin'ny Samuel, iza monina na hoe Saoly va no anjaka aminay, atolory reny olona reny ataony maty. Teo zany misy olona nikomy tsy nanaiky, tsy nanaiky azy Saoly. Dia ozy izy ny vahoaka rehefa nandresy Saoly rehefa nandresy ny Amonitra, dia ozy izy le vahoaka nandresy hoe atolory anao ozy izy reny olona reny ataony maty, reny olona tsy nanaiky azy Saoly reny zany. Fa hoy Saoly tsisy olona atao maty anio, fa androany no nanaovan'i Jehovah famonjena teo amin'ny Israely. 1:11 ary hoy Samuel tamin'ny vahoaka, andeha sika ka ny Gilgala hanavao ny fanjakanany. Dia lasa ny vahoaka nakany Gilgala, ary tany Gilgala no nananganana ny Saoly ho mpanjaka teo anatreny Jehovah. Ary ny tany nanaterany fanatim-pihavanana teo anatreny Jehovah dia nifaly indrindra teo Saoly mba amin'ny lehilahy rehetra amin'ny Israely. Mijerenao teo zany azo velona fa mbola mitsingilaila ihany ny sezan'ny Saoly, mbola ohatrany hoe ratsorina zany, ohatrany hoe seny no nanaiky ny valim-pifidianana, fa ny ACC mbola tsy nanaiky ratsorina. Fa taoarinan'le ady amin'ny Amonita io amin'izay vao nanomboka nahazo an'le stabilité politique i Saoly, nanomboka ny lama amin'izay ny fitondrany sy ny fitantanana. Raha mbola tsy nandalo ny ole ady io izy zany dia mbola nitsingilaila teo foana le raharam-pirenena sy le fahivanananana. Fa tao ambatika ilay ady vao tafapetraka ara-dalàna le izy. Ary fiasan'Andriamanitra atao anatin'ny Baiboly zay pasteur Tovy, raha vao misy olona anankiray na mpanompon'Andriamanitra anankiray tidin'Andriamanitra ho apetraka eo amin'ny toerana ambonimbony, dia tsy misy ao Baiboly zany tsisy olona tongatonga ho azy eo amin'ny toerana zany tsy misy lalana moramora tongavana amin'ny voninahitra zany ao anaty Baiboly. Tsisy lalana moramora tongavana amin'ny voninahitra, tsy mandalo ady ianao. Zay vao miakatra eo amin'ny faratapony. Nyresanao teo ohatsy Davida indray, Davida moa nandiby ny Saoly, fa i Davida hitanao tsara fa tsy maintsy niatsika ny Goliaty izy aloha, dia avy eo niatsika ny Saoly. Ka izy io pasteur dia izao matoy ianao zay eo zany pasteur tiako azavaina tsara amin'ny olona. Matoy ianao zay misy olona miady aminao any amin'ny ministera anankiray ihany ohatra, dia misy toerana tian'Andriamanitra ametrahana anao ao. Matoy zay misy général mitsangana miady aminao any ambonimbony any, ianao nefa manana ny fahamarinana,
enao mandeha amin'ny rarositsiny fa misy généralna fotsiny any tsy tianao no ny fivavana no nany miomany anao fa ao ambadika io adinao io fisanatana ambonimboniny ao ambadika io ho fantatra any amina any amin'ny faratapona ao miaramila ao anao rina kely ao na de caporal azy anomboka ho fantatra any ny anaranao mato zay misy ministre miady aminao de tady dio fa tsy io ministre fotsiny miady aminao fa tian'andriamanitra ho takataka ho fatapatatra any ambonimbony any ny anaranao andriamanitra zany ny fomba fiasan'andriamanitra ary zay no mahatonga na miteny pasteur hoe niady ny mpanompon'andriamanitra tsy mampatahotra tsy mampivaraotsana niaditsika tsy mampiletrika niady rehefa miaraka amin'andriamanitra fa niady rehefa miaraka amin'andriamanitra de fisandratana zay tsisy nahalala tsisy nahafantatra an'izany sadraka sy mesakarabedineko zany raha mamaky tsika eo amin'ny Daniel toko fahatelo vaketsika inge pasteur tovy zany Daniel toko fahatelo de ovakina eo amin'ny ary amin'ny andininy faraparany ery eo amin'ny andininy fahatelopolo angegatako hoe ovakiko ngamba pasteur ary sadraka sy mesaka ary abedinego de nasandratry ny mpanjaka tamin'ny Babilôna sy ny fiany nasandratry ny mpanjaka ny Babilôna tamin'ny Babilôna sy ny fiany ava izy io raha mijery an'io tantara io ianao de zao sadraka sy mesaka ary abedinego nandalo ady mafy niainga atao am'le hoe nisy olona naniendrikendrika azy aloha azonao tao ambadambadika atao nisy olona naniendrikendrika azy olona tsotra de re olona tsotra io nitory de niakatra tany amin'ny tandapa amin'ny farao nitory le olona tsotra de re le tandapa amin'ny farao rendray nitory de tonga tany amin'ny prime ministre Nebukadnezar de mbola nampiakatra tonga tany amin'ny Nebukadnezar tonga trany anaty afo tonga trany anaty lafort misy afo mirehatra ny fanendrikendrehany ny fanosorapotaka ny fanenjehany zay natao tamin'ny telo mirahalara fa izy nivoaka avy ao anaty afo de ohatry izy mivolaza baiboly eto amity Daniel toko fahatelo andiny fahatelopolo ty hoy izy ary sadraka sy mesaka ary abedinego de nasandratry ny mpanjaka tamin'ny Babilôna sy ny fiany tao ambadika lay ady zany no misy an'ilay fisandratana zany hoa pasteur ny grave be zany am'izao vanim-potoana zao pasteur de zao ny mahita an'ireny mpivavaka hoe mandalo ady de emotra mandalo ady de okivy mandalo ady de tsy mivavaka intsony mandalo ady de mangatsitsiky mandalo ady de miverindalana mandalo ady de lasa manalaza any amin'ny fijangajangana manalaza any amin'ny filany manalaza any amin'ny fahotana sy ny toka sy ny labera vo maky am'letika anao ary zany mahatonga ny olona sasany nge pasteur mametsiny an'Andriamanitra izy aiza zay Andriamanitra mamaly vavaka eo tsy mamaly vavaka Andriamanitra za ve mandalo ady ao anatin'ny olana manenjika daholo ny olana satria nefa mba mivavaka aleko ranga misotro labera Andriamanitra inona moa mamaly vavaka anao fivavahana ataonao rehefa sabotsy nalady manalazy anao rehefa nady miaraka amin'ny labera miaraka fijangajangana ozy anao aleko mihitsy aloha tena manara-po amina fahavetavetana aiza moa ny fiainanao ny tsy hopotika ary aiza ny fiainanao ny tsy ho rafa zany ny pasteur ny zavatra teneniko amin'reto olona ireto satria noeverin'ny olona fa Andriamanitra tsy mamaly Andriamanitra tsika moa zao pasteur mitsofoka ao anatin'le hoe ny herin'ny fahamasinana sy ny fanatrehan'Andriamanitra fa saingy Andriamanitra mamaly pasteur tsy mamalimaly olona fahatany zany izy tsy manandratrandatra olona fahatany zany fa manandratra ny olona ao anatin'ny programan'ny tompo ao anatin'ny vahaolana raha baiboly ao anatin'ny tsy maintsy mifanaraka amin'ny baiboly foana ny vahaolana azonao zany tsy maintsy mifanaraka amin'ny baiboly foana ny vahaolana vo mety fa raha vo tsy mifanaraka amin'ny baiboly ny vahaolan'ny olona de lasa tsy mety ka jeto ny zavatra hita raha mijery anao mitantara maro isan-karazany ripetera zany fatatsika tsara fa tena anisan'ny nandalo ady tao a Jerosalema nitory teny petera ary anisan'ny raha vo nitory teny petera de nikadrain'ny gouverneur tamin'izany fotoana zany tao Jerosalema nikadraina tao amponja mihitsy fa nampalaza amin'ny petera de zao ny fonja nihidy ny varavaritry navy nihidy kadana daolidôly fa ny navarina petera tafavoaka
nanomboka teo miparitaka ny filazantsara ary tsy hitantsonjy anaovana amin'ny petera tiako tenenina zany pastera amreto mpivavaka ireto hoe tsy misy lalana moramora tongavana amin'ny voninahitra zany tsisy lalana moramora tongavana amin'ny voninahitra tsy maintsy ao anatina ady no ekaranao anatina voninahitra matoa zay mafy ny adinao dia izy voninahitra faratapony eo ambadika io pastera tofo matoa zay mafy ny adinao dia misy fandresena goavana ho ataon'ny tompo ambadika io fa andriamanitra tsy tara zany andriamanitra tsy tara zany ianao ve mieritreritra fa pastera heritina tsy mandalo ady pastera tofo tsy mandalo ady tsika pastera fa sainga ny aditsika dia misy fandresena foana satria tsika indray efa manana amin'ny voalazan'ny baiboly hoe ninady eo ary nizaniza miady aminao eo nizaniza mitsangana iady aminao tsy maharesy anao zany rehefa miaraka aminao ny tompo ary mampandresy anao andriamanitra pastera tofo tena zay mihitsy pasteur tsara foana zany no manindry ny lalana zay hitondran'andriamanitra ny mpanompon'andriamanitra anankiray marina fa niteny jesosy manao hoe tonga aho zy ananan'ny olona fiainana sady ananany be diabe fa tsy midiky zay tenin' jesosy zay hoe mifarana treo akory ny adin'ny olona anankiray fa raha mandre tsara ianao zany fanazavana teo zany dia ireo mpanompon'andriamanitra zay nyheverina fa goavana tena goavana atao anatin'ny baiboly dia tao anatina ady mangotragotraka no nampisandratra an'izy ireny raha ohatra hoe iverenantsika kely zao ohatra ny tantara teo aloha dia mosesy anie tao amin'ny lapan'ny farao e prince tao amin'ny lapan'ny farao ary tsisy adiny lalovan'ny mosesy tao satria dia natsangana ho zanaka ny zanaka vavin'ny farao izy andimbon'ny fanjakoriana kely fa saingy izao hoe nisy fanapahan-kevitra tsy maintsy no raisiny tao rehefa nahalala izy fa hebreo efa nahalala izy fa izanak'israely dia nifidy izy ozy nyvolazan'ny tenin'andriamanitra hiaraka amindreo zanak'israely na dia misy fahoriana aza tao dia niverina tena ohatrany hoe niverina any amin'ny farany ambany mihitsy ny fiainany mosesy nefa efa tao amin'ny lapan'ny farao satria tao amin'ny lapan'ny farao dia feno fahotana feno faharatsiana feno fanaratsiana be lavitra ny kristy ozy ny tenin'andriamanitra dia niala tao izy ary ny fomba ny alany tao zay tsy moramora zany tena tsy moramora kanefa zay fanapahan-kevitra no raisin'ny mosesy zay pastera no nahatonga ny fanahy masin'andriamanitra nidina tao aminy no nahatonga n'andriamanitra niantso azy jereo tsara andriamanitra rehefa niantso amin'ny mosesy dia teo amin'ny roa omeny anankiray no miseho andriamanitra afo anankiray tsy mety maty dia niteny tamin'ny alanan'io tao anatin'io roa omeny io andriamanitra tamin'izay fotoana zay ary niantso an'ny mosesy tena nanome révélation an'ny mosesy ny tompo tamin'izany fotoana zany ary naniraka azy dia jereo tsara fa i mosesy lay niorahan'andriamanitra lay natsoan'andriamanitra tamin'ny fanatrehany tamin'ny alalan'ny afo nanomboka teo niady mivaivay am'izay mosesy tena niatritrady izy tena niatritrady tena niatritrady satria ny zanaky nytizy ny egyptianina nanentsika azy ny zanaky israely ihany koa tena hoe ahoana moa ianao no lasa lehibe anay tampoka fotsiny zao tsy hainao anao zay kanefa dia adinatrehany zany fa nolay ositra zay napetraka andriamanitra tao aminy dia ny zavatra nahagaga hoe arakaraky reny adinatrehany reny dia nanaky azy foana ihany ny zanak'israely io koa zany fa fanamariana kely pastera hoe raha tiana isy zany le fahefana ara-panahy raha tiana mba isy fahefana ny teny anaoko ny vava dia fampitombola n'lay ositra ao anaty fampitombola n'lay fahasoavan'andriamanitra ao anaty zay ny tena zavatra angeza be ary jereo tsara fa taty aoriny mosesy rehefa niran'andriamanitra tao amin'ny lapan'ny farao tsy moramora tompoko niatika n'zany farao zany tsy mora zany eritrereto hoe andriamanitra ny manome alalana anao fa tsy ny olona ny manome alalana anao dia hitsofoka fotsiny anatin'ny lapa anankiray anao dia hoe avoay reto olonreto anompo an' jehova zavatra sarotro zany fa adina atrehan'ny mosesy zany niaraka tamin'ilay ositra tao anatiny niaraka tamin'ilay fomban'andriamanitra fa ny nahagaga sy ny nafinatra dia izao tafavoaka ihany reo zanak'israely eo taty aoriana ty zay no fanamariana tiako hita hoe na inonino nahady atrehanao rehefa ao anatinao ny tanan'andriamanitra rehefa ao anatinao ny herin'andriamanitra tsy maintsy mandresy foana koa nefany miatritrady fa tsy maintsy mandresy zany hoe nivaly ny oady io zany dia fandresena foana izy io tena fandresena foana izy io ary tsika mpanompon'andriamanitra ndraindray milamindamina ohatrany hoe milamindamina zany
misy olona rehefa tahin'andriamanitra ohatrany hoe tahin'andriamanitra amina zavatra anankiray de mora afa-po. Misy ndray sitrana de manomboka mijanona eo de hoe fa nosotran'ny tompo afa milamindamina am'izay. Misy ndray mba nahazo vola nahazo fiarakodina vita trano de manomboka milamindamina. De jereo tsara fa ny olona tahaka an'ireny olona milamindamina ireny a tsy taitra itsony a de mandrakariva misy valy fatina de voly tampoka, misy atakina fahavalo tampoka. Ary zany mahatonga ny olona miverin-dalana, mahatonga ny olona miverin-dalana ne tsy manafitra, mahatonga ny olona miverin-dalana ne tsy mandroso, mahatonga ny olona miverin-dalana ne akamaroan'ireo olona miverin-dalana tsy de le olona loatra hoe tsy nitahin'Andriamanitra na hoe tsy natsapa zavatra tamin'Andriamanitra, fa ny olona miverin-dalana ny akamaroany de reo olona natsapa zavatra tamin'Andriamanitra, reo olona nahazo zavatra tamin'Andriamanitra, sitrana tamin'ny aretana, afaka tamin'ny toka notahin'Andriamanitra ny verina somatsara ny vadiny de manomboka ny lamindamina am'izay. Fa zany efa miteny antsika hoe arakaraky ny nandraisanao valom-bavaka, arakaraky ny nandraisanao fitahina avy tamin'Andriamanitra de tokony androso ohatrany hatrany. Zany hoe arakaraky ny zavatra nataon'Andriamanitra amitsika no tokony hitombolo lay fahasoavan'Andriamanitra ao anatsika. Hitantsika moa ny tantaran'ny Saoly, fa i Saoly eny pastera tamin'izy mbola nandalo ady mafy, tao amin'ny toko fasiva izy nandalo ady mafy, tsy hitany boriky ny ray aman-dreniny ny efarany tonga tany amin'ny Samuel. Eo amin'ny toko fafolo izy no soran'Andriamanitra, eto amin'ity toko faraika amby folo ty izy tena ny fandaminana napetraka Saoly teto milamina tsara mihitsy, resy ny fahavalony. Fa nanomboka teo amin'ny toko fatena amby folo nanomboka ny landamina am'izay karainy, nanomboka ohatrany hoe efa mety ny atao, efa tena ao tsara, tena mety ny fiainana ara-nofo de mijanona treo. Ary efa mijanona treo dia zava-dozany ny efarany taty aoriana satria nielany ny tanan'Andriamanitra, nielany ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary zay le teniko amitsika io zay hoe ny olona mpiverin-dalana matetika de re olona nahazo valom-bavaka, re olona milamindamina, re olona tsy te androso intsony fa nanaika afa-po, ohatrany hoe afa-po tamin'ny zavatra nataon'ny tompo de iny fa tsy nivavaka tsony, iny fa tsy nanompoan'Andriamanitra tsony, iny fa ohatrany lamindamina am'izay. Ary na le fivavahana namonjy azy aveo naratsiny ndray hoe ohatrany tsy de zay loatra le izy dia aveo nefany aty aoriana mamaly fatiny devoly. Ary rehefa mamaly fatiny devoly zava-doza ny valy faty atao satanaka. Za de mampahery atsika, za de mampahery atsika atao anatin'ny tokantrano ato hoe ho anao zay efa notahin'Andriamanitra, nahazo valim-bavaka, niova fo, vita batisa, tena nafahan'ny tompo ianao tamin'ny aretina, aza mijanona fotsiny am'izao. Mbola misy toerana be dehibe tian'Andriamanitra hitondrana atsika. Tsy io toerana misy anao am'izao fotoana zao io no tsara indrindra ao amin'Andriamanitra, tsy io, tsy afa-po amin'io Andriamanitra, kanefa arakaraky ny andehananao ny hitombonao, ary arakaraky ny hitombonao no azahoanao an'izay toerana tsara fahasoavana ngeza be zay avy amin'Andriamanitra. Tsy ho azo zany raha tsy manapa-kevitsika hoe androso hatrany, androso hatrany, androso hatrany. Ohatra hoe niverentsika teo ohatra ny tantaran'i Davida, arakaraky ny nandrosony, arakaraky ny nitombony no nahatonga azy ho mpanjakany Israely. Ary tsy mijanona teo fanjakany Israely ny tantaran'i Davida, fa vokatry zay fitombony Davida zay de ny faratampo indrindra de nanaovan'Andriamanitra fanakena manao hoe tsy hiala amin'ity olony ty mihitsy ny te-panjakana sy ny te-pahitsina ny fanjakana mandrakizay vokatry le fitombony Davida no nahatonga an'izay pasteur Ertina. Marina zany pasteur, eto ampahamaraparanana satria mbola verina ihany moa zany pasteur hoe itony tantara itony zany matoa voasoratra pasteur atova de tsy le hoe tantara fotsiny de hoe zay zany de zay zany, fa tena tantara tena hoe akana lesona am'izao vanim-potoana izy. Raha mijerytsika zao pasteur amin'ny andininy faefatra amby folo de misy lesona tsara be hatramin'ny farany. Ary Samuel tamin'ny vahoaka andeha sika akany Gilgal anavoan'ny fanjakana any, dia lasa ny vahoaka nakany lasa ny vahoaka nakany Gilgal. Ary tany Gilgal no nananganana any Saoly mpanjaka teo anatrehany Jehova, ary tany no nanaterany fanatim-pihavanana teo anatrehany Jehova. Dia nifaly indrindra teo Saoly mba amin'ny lehilahy rehetra teo amin'Israely. Jerenao rehefa tonga le fandraisena dia nisy dingana natao tao ambadiky le fandraisena. Ny dingana natao zany pasteur tsy hoe niorakoraka fotsiny de falifaly de nandeha nody de nirehare de nizesta, nikohaka teo anatrehany Jehova, nanangana altara
nandeha nanao fanaty mpisaorana fanaty mpihavanana nanavao ny fanjakana teo anatrehany Jehova. Ny mampalahelo mako ny mahazo ny mpino am'izao nge pastera mahatonga ny olona mametra-panontaniana be da be ny mpino pastera tena mampalahelo ny fiafarany satria mitahin'Andriamanitra izy pastera de avy eo manadino an'Andriamanitra be da be mihitsy mpivavaka nge pastera hoe eto mambavaka mba hazo azy tsy miteraka eto mambavaka mba hiteraka mahazo azy izy pastera tsy hitanao mivavaka tsony tsy hitanao manompo ny tompo itsony azo ny zazakely tedavany tsy hitanao tsony izy vavaka eto mambavaka azo azy eto mambavaka hotahin'ny tompo mahazo azy rehefa mahazo azy pastera tena mahazo azy izy mahazo olo adinony Andriamanitra de zany mahatonga ny hitanao problema tsy mitsaratra amin'ny fiainan'olona io mahatonga ny ohatrany mahatonga nampivavaka Andriamanitra nge pastera de zao voalaza baiboly ze tahinao Jehova ao de vota mandrakizay Andriamanitra rehefa hitanao androany de te hitanao izy mandrapahafatanao fa maninona ary anao nahazo valimbavaka indray mandeha nahazo valimbavaka indray mandeha de avy eo taorinany iny tsy mahazo valimbavaka intsony ary be da be mivavaka tratran'izany nahazo fanasitranana indray mandeha fa ny akoatran'izay bloqué daholo ny fidiram-boly korotana ny tokantrano tsy mety valimbavaka indray mandeha azony fa be da be ny fitahina tokony raisiny koa fa bloqué tsotra be izy pasteur manadino an'Andriamanitra izy azo ny valimbavaka de mirehara izy azo ny valimbavaka de mangina izy azo ny valimbavaka de mipetraka izy azo ny valimbavaka de tsy te halanan'izan'iza intsony izy tsy izany pasteur natao anaty baiboly ny atao anaty baiboly raha vao nahazo fandresena Isaoly sy ny zanak'Israely de lasa nanao fanatom-pihavanana tamin'i Jehova de nanandratra an'Andriamanitra ary zany ny fanaovana azy pasteur atao anatin'ny baiboly arakaraky ny aratsonao valimbavaka sy hitahin'ny tompo anao no tokony ahatsaran'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ary amloranao tena bebe kokoa an'ny tompo fa tsy hoe nahazo valimbavaka ianao nahazo vady vita mariazy nahazo bourse nakany andafy lasa ny andafy any anao de anadino an'Andriamanitra fa ohatranao zay de da zay fotsiny ny ilanao an'Andriamanitra misy olona nge pastera ohatrany valimbavaka fotsiny ilainy an'Andriamanitra izy afaka baka fotsiny izy afaka examen fotsiny izy tafiditra miasa fotsiny de mieritreritra izy fa rehefa tafiditra miasa tsy mila an'Andriamanitra intsony izy samy vita samy miala de zany no mahatonga anao mateo mpiterahana ny zanakao ny tsy mahazo azy fa maty eo mpiterahana ianao afaka baka nahazo azy fa mametraka fanontaniana anao manao hoe ianao fa falifaly ery azo zazalahy azo zazavavy eo mpiterahana maty ny zanakao satria ianao nanadino an'Andriamanitra ianao nanadino an'Andriamanitra ianao nehatra azonao miliara azonao vola be azonao posta tsara fa saingy misy zavatra natenainao de kendain'Andriamanitra mivalimbavaka zany mila takatry ny olo zany pastera ianao manatena fotsiny hoe za rehefa mahazo azy de fa izy zay fa mitady zaza kanjo tampotampoka io pastera ny zaza azonao fa nivadinao lasa sitaka satria hatramin'izay nazahoanao le zanaka ianao tsy mety manolo tena ho an'ny tompontsony tsy mivavaka intsony korotana ny tokantranonao valanyle ka eo ampahafantarana mpivavaka zany pastera hoe tandremo rehefa nanolo tena an Jesosy de tena manolora tena fazame tsara velatsy aza mikisangisangy Andriamanitra tianao foana ary vonona ny andray anao foana fa Andriamanitra koa mitady olona tsy sangisangy fa tena nolo tena ho azy toko fahatony zay pastera zay fandaranandroany zay fa de ivavaka tsika amin'ny rahalahy anamafy an'izay hoe ny valimbavaka mitoy ary Andriamanitra rehefa mita tsy zavatra anankiray ny tahiny ary tsy indray mandeha anao no tahiny te hitanao foana izy fa misy principe atao anaty baiboly raha vao tahin'Andriamanitra de ndana misaotra azy ndana toy izy mifanolora-tena ndana vao mainka amafiso fa tsy hoe rehefa nahazo valimbavaka indray mandeha de anadino an'Andriamanitra fefa nahazo azy ka raha makely 3 millions attention fa misy le fitenenana hoe anao ny ale fa ny retour mbola misy foana ka zatratran'izay retour zay amin'Andriamanitra raha sanatry fa anona fa ndefa afaka tsika misaotra indrindra tompo noho zany fampianarana zany zay nanomezanao lesona anay ny mahakasika ny Isaoly androany hoe ny zava-dehibe de hoe rehefa nanatra anay ianao rehefa metraka anay eo amin'ny toerana ambonimbony ianao ampiakatra grady anay de asainao mandalo ady izy asainao mipase eo anatina olana anatina fahavalo nefa ao ambadiky reny no ahalalana anay ao ambadiky ny ady no ahafantarana anay
fa nampianatra anay koa ianao androany tsy anadinona ianao rehefa manomboka mandray vanim-bavaka ny atsiarovana ianao mandrakariva tompo hotahinao any izany fampianarana zany ary hotahinao any izany teny zany ary hotahinao reto mijery sy mpanaraka fandarana reto makasitraka andrindra Jesosy amen. Eny tompoko zay ny fampianarantsika teto androany a Samuel voalohany toko fa 12 njaranao no nanindray a zay anjara tandrify za mino fanadia fehizanteny ray monja aza no voarainao tao anatin'iny fampianarana iny de mety hanova zavatra ngezabe amin'ny fiainanao eto ambonin'ny tany so anno avinao mandrakizay ny tompo hitantsika tainy tompotompoka veloma tompoka. manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy, manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy, ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, maraina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tompo saina sy atodotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompo.